Miaraba tokolasy tokovavy ho anao manaraka ity fandarina miara-manonja voakary ny fahitalavitra sy ny onjapeo ny MBS miaraka amin'ny onjapeo ny radio mada FM 100.8 ity. Miaraba ny namana teknisiana izay ao ambadika ao mampifandray antsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo tarian'ny faly raha mananarivo miaraka amin'ny onja ao amin'ny division ary ny teknisiana mpianadrara miaraka amintsika itsiky dia arabaina izy telo mianada ny teknisiana mpiara-miasa any amin'ny radio mada ihany koa zany dia arabaina hamakivaky ny herinandro indray isika ho anao zay manaraka ity fandaranty eto antoerana sy any ampitan-dranomasina dia toloranay ny arahaba feno satria dia ao anatin'ny fahavitriana feno no hamakivaky antsika indray ny herinandro ihany koa zay hamaranantsika ity volana febroary 2024 ity ary rehefa ifarany zany dia volana roa zany lasa ao anatin'ny calendrier na fahasan'andro grégoriana zay ampiasaintsika de am'ty herinandro ty antsika de andiny volana marsa vaovao zany de miarabe zay ngamba no teny tsotra mahafenjara tytsika ho resahana satria dia afaka mba namindra indray tsika nahazo rivo vaovao indray isika ary afaka ny fakahita ifampitafa amin'ny alalan'ny fandarana zay efa andrasantsika ny zava-boalasa ao anatin'izany fandarana izany ny vaovao mifaran'ny herinandro maro ny vaovao fa ireo hitondrantsika fandalinana sy fanadihadiana maro ihany koa ao anatin'ity fandarantsika ity etona dia manararoatra manao kokoa zany satria maro be ianareo no mifanena taminay nanomboka tamin'ny zoma teo sabotsy tamin'ny alahady dia nitoy io maraina io tany am'izay nalehantsika rehetrarehetra tany de anisan'izany ohatra ry Henri sy ireo namana rehetra zay mpiara-miasa aminy reo renim-pianakaviana zay mifampiresaka taminay tany am'ilay hoe commune ambanivohitra Varatsena zany any talata amin'ny volon'ondry any no mitsofoka fa raha miainga avy aty Ambohidratrimo izy de any 20 kilometatra mihitsiny zany de mitsofoka any Varatsena aty talata amin'ny volon'ondry miditra sarotrarotra ny lalana somary anaty koveta zay ny commune ambanivohitra Varatsena kanefa dia misy malagasy tatsa mamokatra ao mamboly vary mamboly tongolo lay tongolo oignon ary manao reo asa tanana marobe ihany koa mamboly voanjo ankory zareo ny fandalovanay tany ny zoma dia nahafana ny fakahita andreo namana marobe de zay nitolorako an'le kokoa anareo any Varatsena zany zay nolalovany solombamboaka mamorabendrina sy mpiara-miasa aminy ary nahafahana ihany koa fampiresadresaka fampizara vaovao samihafa akoatran'ny hoe fanolorana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro zay mamaky ny tanàna ao Varatsena moa zany maromaro no natolotra ny solombamboaka mamorabendrina tamin'iny zoma iny de taky izay ihany koa tolorana ny kokoa ihany koa satria nangataka ianareo maro be tery Pangabe commune ambanivohitra Pangabe zany ny aona tamin'ny sabotsy teo de ry bebe soa ao anatin'izany mino fa mieny zao ry bebe soa ny zanany natiora sy ireo namana marobe any am'izany zanam-pokotany le merimerina fa ao anatin'ny fokotany fahaliavana izy de zao hitantsika amin'ny sary zao satria tonga teny any koa député mamorabendrina sy ny ekipany zany zay nieno ny fiaonana zany satria nasain'ny fikambanana hoe tanora ho avyny firenena TSF de nieno sy ny fampizara ihany koa ny zava-misy ary dia nisy etaeta marobe an'ireo mponina teny atoerana zany sy ao anatin'ilay fikambanana tanora ho avyny firenena dia namaly zay azo valiana ary nitondra zay tsy rambony tanana tamin'izay fandalovany solombamboaka mamorabendrina teny Pangabe teny imerimerina izay misy ny avy amin'ny Mahireza misy ny avy any commune fiadanana ihany koa tonga teny ary mifandrinareo de hoe iona matetitetika
de tahaka zany namana sy ireo ray mandre maro avy any Mahereza zany de anaovana kokoa ihany ko ry taty Lanto ao Pangabe ao ry Hery ry Liliane ry bebe Lily zany rehetrarehetra zany fianakaviana mahafinaritra daholo ao amin'ity commune ambanivohitra Pangabe ity de anaovana kopakopa-tanana kokoa ianareo de isika zay niona teny Mahitsy ihany koa teo de anaovana kopakopa-tanana ny fionana omaly teny Ambojanahary Antehiroka ihany koa niaraka amin'ny ekipa Androvonjobe sy ny Tandrona Randre Tsarafara tany Mahitsy niaraka tamin'ny Hery Ranjala sy ny ekipa rehetra dia anaovana kopakopa-tanana tsy adino na vita be ihany koa ny boribory tamin'ny fahadimy tamin'ny sabotsy teo raha ao ny sary faly de mba harotsay azafady satria de nisy ny fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny boribory tany fahadimy zay nitarihan'ny solombaboaka fetra Ralamozafimbololona no tanterahana moa izy ity teny amin'ny QG na quartier général ho an'ny Antokotiko Madagasikara teny Belera ary natrihan'ny filoha Marc Ravalomanana maro be de maro be anjatony maro mihitsiny arivo latsaka kely no tonga nanatrika izany fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny Antokotiko Madagasikara boribory tamin'ny fahadimy izany de mbola afaka nanamafisana indray ny fifampitokisana eo amin'ireo mpitarika sy ireo rafitra eny fotony de zao hitantsika amin'ny sary zao ny filoha Marc Ravalomanana io député fetra de io tsy lavitra azy io Izaka zay filohan'ny Distim ao anatin'ny boribory tany fahadimy de ireo mpikatroka ny Antokotiko Madagasikara amin'ny fokotany 7 hitantsika amin'izao sary izao zany tonga nandritra ity etsika zay fifampiarabana tratry ny taona ity ary de nafinaritra tokoa satria akoatry ny rafitry ny Antokotiko Madagasikara de tao ihany koa ny vehivavy sy ny tanora izay tonga marobe ho isika tamin'io sabotsy io ary de nafinaritra satria malay misaraka mihitsy ny rehetra tamin'ny sabotsy teo malay misaraka ao anatin'le hoe tena fionana zay nahafahana ny zarandray zany ny vaovao taorina nireny hetsika fotsy zay natao ny collectif de candidat reny sy nataon'ireo mpirotsaka ho fidiana ho fifidianana filoham-pirenena de iny zany fotoana iray nahafahan'ny filoha Marc Ravalomanana indray zany fampitafa mivatana amin'ireo isaky ny boribory tany dia arabaina ho isika ho an'ny boribory tany fahadimy zany navita iny fionana mahafinaritra iny ny Andry Alain Ratsimazafy teny Ambohidrapety teny zareo no nanao fionana ihany koa dia arabaina avokoa zany tao anatin'izay hoe fifampitafana teo amin'ny mpikatroka sy ny tompon'andraikitra izany teny Ambohidrapety ao anatin'ny distrika ny Antsimondrano zay ny amin'ireny sy zay azotsika resahana fa maro be tena maro be mihitsiny fa ny azo lazaina fa hoe nisongadina tamin'ny faran'ny herinandro aloha zany no resahantsika mbola resahantsika rehefa tonga eo député Géry Randrembolaina ny mikasika indrindra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony Firaisakina Madagasikara ny Malagasy na ny FMF zany de nahitana ny Antokotiko Madagasikara nahitana ny Procitena zany hoe tarihana Andriamatoa Sitena ny nasolo ny haiko nahitana ny APM na ny antoko politika madio zay antokon'Andriamatoa Rakotoary Sofaniry Albona Ibabaka Instababa zay nirotsahan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Zavintsandraofa Brunel nahitana ny Tsaratafina zay tarihan'Andriamatoa Paraina Augusta ary nahitana ihany koa ny hery vaovao Madagasikara zay mpitarika azy mazava ho azy ny filoha Rajaonary Mampianina Hery fa tamin'ny tendray mitoraka moa zany Rakotovaorivo no solotena ny président Rajaonary Mampianina zany de hitantsika amin'ny sary zao Firaisakina zay tonga de mivandravandra be mihitsy de ireo logo an'ny antoko 5 zany de misy ny fifanarahana fiombonana fananganana ity Firaisakina ity ary rehefa zany dia efa eny anivo ny manam-pahefana isan-tokony zany fampahafantarana izany Firaisakina Madagasikara malagasy izany ho alefatsika zay rehefa avy eo ny fanazava-kevitra samihafa hoe naninona nisy ity Firaisakina ity ary inona no tanjona ao anatin'izao hoe fampivondronana antoko miisa 5 izao
de resahany zay rehefa avy eo satria nanarika izany député Géry Andrimolaina ary misy ny feo zay mirakitra izany ho alefatsika eo rehefa avy eo fa na izany naty zany mialohan'ny atongavana zany rehetrarehetra izany aloha zany dia anisan'ny vaovao nisongadina ihany ko tamin'ny faran'herinandro teo nahafantarana ny zava-misy ho an'ny tontolo ara-toekarena satria dia misy ireo tsara ho fantatra zay navoaka ny teonivo ny banky iraisam-pirenena ho avoaka atsika eo zay rehefa avy eo am'ireo tare marika samy hafa hoe aiza ny toeran'ny Madagasikara atao anatin'ny 10 taona yani miainga taty am 12 ka hatramin'ny 12 mety voakasika kely ihany 13 ho avoakatsika eo zay rehefa avy eo satria dia nanana fotoana nanaovana fanadihadiana lavitra be ny teonivo ny banky iraisam-pirenena ary amina pejy maromaro mihitsy ny fikarohana nataony ny teonivo ny banky iraisam-pirenena zany fa na izany naty zany ao anatiny ty hoe fifidianana solombavam-bahoaka itya dia ady saritaka mihitsy ny ao anatin'ny fanohanana ny fitondram-panjakana efa nisy moa zany ny karazana orona tsara samihafa tany amoromanitany de tsaroko tsara satria misy andihana be ny tanàna maromaro tany amoromanitany indrindrandrindra tao amin'ny distrika Anambositra nanao valandresaka ao amin'ny mpanogazety de nanolotra olona zareo hoe ray ianina mety aminay PDG ray ianina na ray ianina de misy tompona ndraiky mpanjakana zay manao tournée ao anatin'izany faritra moromany zany de nanao ihany ko izy valandresaka ho an'ny mpanogazety milaza ny aminy hoe mbola tsy fotoanany zao ary tsy mpametraka an'izany kandida zany zahay fa ary tsisy afaka mbola manery sy miteny hoe ray ianina ny atolotry ray ianina sy ray ianina ao anatin'ity fifidianana ity zany hoe misy kandida zany avy amina distrika ray posena be ny tanàna marobe fa misy kandida ihany koa ketriketrehana avy amina eo anivona androm-panjakana loolona sy izay mety ho rafitra ao anatina antoko izay miarady amin'ny fitondram-panjakana izany be da be any amin'ny faritra rehetrarehetra any zany zay manerina Madagasikara ny ady saritaka ao ny hoe ity kandida avy amin'ilay solombavam-bahoaka perinasa ity kandida zay avy any amin'ny gouverneur ity kandida avy any amin'ilay secrétaire nationaly ity kandida avy any amin'ireo vondrona tokona olona akaiky an'ilay fitondram-panjakana eto ny adevitsika amin'ilay fifidianana solombavam-bahoaka de misamaritaka eo izy menakavy de ny zava-misy aza moa amina fisehoana lehibe zay miaraka amin'ny vahoaka de tsy haitsony no manafina an'le olana eny fotony zany tahakan'izay zavatra nitranga tao fianaratsoa tao satria nanao lanonana fisaorana ho an'ny vahoaka ny fianaratsoa zany satria hono zany anisan'ny nampandany anga iany rajoelona ny vahoaka amin'ny fianaratsoa tamin'ny fifidianana farany teo de nanao lanonana teny amin'ny toerana malalaka raiksa zany reo mpanohana anga rajoelona de nandritra zany fotoanany zany tamin'ny fandraisam-pitenenana no ohatrany nisy tsy faly ary rehefa tsy faly ny sasany de nitsangana dia niteny an'le mpandray fitenenana samy assistant parlementaire na solombavam-bahoaka reo olona reo de mifandona tsy takona fenina tsony teo amin'ny lampiazo ary azo sary lay fifandomana nisy orona tsara moa zany sy feo samihafa talohan'io ihany ko efa retsika ny ray avy amin'ny gouverneur ny fianaratsoa daholo zany ny ray avy amina député teo aloha zay efa PDS teo aloha tompona andraikitra politika teo aloha dia nilaza fa hoe izahay ny tena nahampandany an'ny filoham-pirenena ary tena niezaka be anay de tena tsy fotoana mihitsy anay fa de anisany namondrona ny hery rehetra ozy ny sasany zany de ato indray zany misy miteny hoe anay taoko hoe mpitondra fanjakana samy mamanana ny olony zay fa de nandany fotoana teto zay tamin'ny fotoana rehetra zay tena hoe nampamaivay fa de tsy niala tamin'ny filoham-pirenena anay de mifandony eo zareo samy manao anay nanohana an'le filoham-pirenena de nefa rany zany satria samy teo kandida sy hanana kandida zay isalotra an'le ma eo an'lay volomboasary tsy haitsika moa le volomboasary na IRD na UPAR na inona fa de hoe volomboasary fotsiny zany de teo député
de mifandona le izy de samy mivetsivetsy ny anay nanoana ny filoham-pirenena anay nitazona micro ho ny sasany zay de ozy ndray ny sasany hoe anay ane tokony nandany fotoana nandritry ny fotoana maro teto ny hiady ho an'izany fitondram-panjakana izany ka tsa hoe misy olona tonga ndray taty afara zany de reo olona reo ndray zany no andeha hoe isoratena fa hoe zareo ny tena nampandany filoham-pirenena de ny samaritaka tao izy menakavy de tety akala manjana tety am'izay ny anay no niseho zany de arahantsika ny sary satria efa miparitaka tany amin'ny tambajotra sosialy tany zany le izy de nefa rano saika rafitra totondry ho an'ny mpanohana fitondram-panjakana reo zany rehetrarehetra zany de vokatry ny te hoe hisalotra n'le maillot manahirana ko nge ty raha ty de ho alefatsika le izy mandritry n'lay minitra vitsy faly de miverina eo atsika rehefa aveo zany dahoara faly Ci fanafaka faly eto tena lay de am'satany soltena panjakana manto tsy tiza faly zay tany to gouvernoura nanao ny am'tizavatra napiko filoham-pirenena misakanao député rara nanao ny am'tizavatra sy sénateur misakabadamlemena nanao ny am'tizavatra loisany tsisy tiza faly nafaka faly fansetra fa fitiavana firanatsotaolo zay tolamaresaka alefasinira amprepevonga leretra eka anisany irana tona kagany mary zay io nakiray zay irany fiana izy fa misy sawa nay magataka amsika matoa ren de mba saisamabe fa mapisha biasenu de sawa artinya semana masana ina reheka dia mengatakan ada membantu Fahlo Dewi ya saya ya tinggal di sini mahampimenge reto olona reto raha olona zany hoe za zany rehefa nahitan'iny raha mba ao fa le karateka enjana be le tany ambily be iny de mba karokaro kely efa reto nge efa mifandramatra koa tany nato barao tany reto volomboasary reto hoe samy te akarandrano daholo any am'ilay olona tohanana samy te ilaza fa tena zanaky baba ary samy te ho dadany avokoa zany hoe manana vahoaka tompon'ny bazy tena nampandany an'le fitondram-panjakana ary tena miaro an'le fitondram-panjakana de etsero ny sasany zany ny tsero mandidy any de mifanala baraka mihitsy ny teo aloha teo tsarotsika tsara préfet gouverneur sosolo-mavambahoaka de ny sasany koa mbola tany avaratry ny nosy tany be ny tanàna sy solo-mavambahoaka vice présidenty de voakitika mihitsy moa le oron'le police municipale zany marobe skandale ataon'reto olona reto zany am'le atseza ady voninahitra te azo dera sy te azo mamy eo anatria an'le mpitondra fanjakana le hoe nitohanana zany hono satria hono zany fianaratsona azo vato be am'lay fividianana zay inona moa fa tsy de tena ho be resaka amin'intsika satria efa fantatsika nefa 75% taux d'abstention tamin'iny fa ino moa zany le natao petapeta toko kely tany hoany mba hampiakatra azy mba ngezangeza mibotsibotsina efa naseho an'ny mpanao gazety teo am'setra resam-pirenena sy ny teo am'setra nasionaly zany hoe ary ny fiarahamonim-pirenena zany hoe tena fibotsina ny resaka taux de participation izany hitantsika daholo zany rehetrarehetra zany amin'ny fifidianana ho avy eo fa izay ny antony mahatonga atsika miteny manao hoe de niatsika tsara de
hoaratsika akaiky reny fihetsika reny tsy any a natany fianaratsoa ihany trangany zany fa any amin'ny faritra rehetra any zay rentsika am'izao fotoana zao a dia misavorita izy menakavy sasa minisitra am'izao fotoana zao manana olona sasa minisitra teo aloha ihany ko te isisisika any amina resaka district de ty zao a efa elaela ihany nge ty be ny tanàna izy ty a sy vice président zany a présidente plutôt zany eo anivony anteny meram-pirenena de ndray miteny hoe misy fandamina ty fa zay ny tompona tanàna eto amin'ny commune tsy maintsy mba manaraka ny zavatra zay lamy mapetraky ny commune de ndray miteny hoe za solom-bavam-bahoaka za dia manana n'lay vola ampiasaina ao anatin'le siatsy sisy de iny raha namana ohatra zao efa nitrango zany e de vo manomboka zany io de sasany koa zany a tany mahajanga-tany nyvelona tao anatin'ny saiko indray zany le tany mahajanga tany de le tany mahajanga indray monina le tany mahajanga fa le chef district sinsisandray zany a de nisy tsy nahazo fitenenana le solom-bavam-bahoaka de tonga de nandray micro solom-bavam-bahoaka avy eo a de niariary masom-bahoaka teo le olana zany a de nitenga solom-bavam-bahoaka zany a hoe tena mitony lanonana sinsisa fa aleo zareo andeha any sy ny karazana zany no fiarahamonina politika miaraka am'reto olona zay amateur reto satria raha tena mpanao politika professionnel de mahafantatra tsara ny lamma rehetra bon eo amin'ny lafo ny protocole aloha mazava ho azy fa eo amin'ny lafo ny resaka fandaminana kabeny ny atao hoe rafitry ny antoko rafitry ny vondrona zay tiatsika tenenao anatin'izany akoatry ny hoe rafim-panjakana izany zay za zavatra mba resahantsika zany satria matoa misy zao zavatra nitranga rehetrarehetra zao a tsy mbola iainany retolo reto zany resaka professionnalisme zany hoe tena professionnel amin'ny fomba fanaovana politika de mahafantatra tsara ny atao hoe arifenitra mahafantatra tsara ny atao hoe structure mahafantatra tsara ihany koa ny atao hoe ity structure ho an'ny fanjakana fa ity ny structure amina parti na structure eo anivona vondrona izay nge somary nahataraikiraiky kely ny fivoahan le firaisakina satria tsy maintsy mbola nalamy matsara e nisy zavatra marobe tsy maintsy mifanarahana tao nisy zavatra marobe tsy maintsy nyresahana tao satria toko maromaro ny hitambatra ray aza moa manahirana am'zay amin'ny samy tompona andraikitra ao anatiny maika fa misy maromaro hitambatra de tsy maintsy mbola naraviny zany ao anatina fandaminana anaty ao anatina saty fampifehezana tsy maintsy mbola mifampiresahana hoe inona ny logo ampiasaitsika ary andinika fifidianana raha teo koa de hoe ahoana ny fomba etraitsika n'le fifidianana satria anisa mampiombona voalohany la hanoizana le tolona tamin'ny novambra sy desambra 2024 ka raha hotoizana iny andeha lavidavitra kokoa ahoana no ahafahana manao azy sérieusement de tsy maintsy mandinika tsara zany reo mpitarika politika rehetra reo kandidaty eo aloha de anisany nahatonga ny teo anivon'ny firaisakina zany a nijery tsara amin'ny ambaindainina amin'ny akabeny amin'ny fomba fijery iombonana ka hifanarahana ao anaty mba ahazona manatratra n'le tanjona ho resahantsika zay miaraka amin'ny député Gérard Andrimolaina rehefa aveo fa ny sary rehetra nalefantsika teo zany ahatarafana zany amin'ny hoe ny ambiance na avaratra mena atsimo na andrefana miatsinanana ho an'ireo mpanohan'le fitondram-panjakana na amina haut plateau zany de ahitana taratra mihitsy fa tsy salama i fiarahamonina politika ho an'le mpanohana an'le fitondram-panjakana tsy tafapetraka amin'ny akabeny le tena fomba fanaovana politika ka mijery amin'le tombontsoa an'le firenena fa tombontsoa an'le tsiraidray ao anatin'lay antoko na tombontsoa an'le olona zay iverina fa mahazo maminy an'le fahefana sy le fitondram-panjakana sy le voninahitra ary lay moyen aloha ataoko ohatran'izay aloha le izy fa mba tsy tenenako zavatra fa dia misavoritaka eo izy menakavy de io zany le hoe mba tianakaiky mipandobary de matetika tsy voafehy masom-bahoaka ny fihetsika sy fiteny eka rehefa manakaiky mipandobary de mba mahazoazo an'le fofofofombary eo
rehefa manakaiky mimpandobary de mba mahazoazo tombotombombary kely misimisy amin'ny mihoatry ny lay vilia zay ratio ifampizarany olona rehetrarehetra. Rehefa manakaiky mimpandobary de mahazo pitombary kely ihany ko sitrany ahay vazamihetsika. Ary rehefa manakaiky mimpandobary de mba mahazo kely ihany ko lay ritsozitrika madinidinika resaha mimpandobary sady mandoatra vary izy. De rehefa manakaiky mimpandobary tsaratsara ny sary am'izay fotoana zay fa hoe akaiky mimpandobary de miezaky manao akaiky mimpandobary daholy izy menakavy de reny hitatsika masombahoaka reny zany mifandehandraraha rehetrarehetra. Ometsiny ve sa tsy ometsiny ny vahoaka amin'ny tsy fahalalany amin'ny fomba fanaovana politika amin'ny akabe antsika tsy te ametsiny fa ty aprisikitsika ny amin'ny hoe aza mety kivy amin'ny fomba fanaovana politika ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy lalana ahafahantsika manavitra ny firenena ny fomba fanaovana politika matianina, fomba fanaovana politika professionnel zay manaraka ny idéologie, manaraka amina objectif ary manaraka amina hoe fakana fahefana fanavotam-pirenena. Fa raha reto olona reto ny amin'ny fomba fanaovana reto olo reto politika na raha tsika dia tsy any le izy satria ny heveriny reto olo reto zany de hoe politika zay am'fototra amin'ny ararana zany fizarako veta, fizarana jiro, fizarana karatra izany, zay ny heveriny reto olo reto zany fa politika mba hahafana zany manampina ndray andro na manampina roa andro ny maso mivaoaka malagasy ka tsy ahafantatra ny fahampitehana 5 taona zay mianjady ho an'ny firenena. De zay foana le ambaratsika atao anatin'ny fandaratsika ny amina hoe tsy mora le zavatra tsy haintsika am'izao fotoana izao fa matoa zahay mandefa ireny zava-misy reny any amin'ny faritra samy hafany de mba hahatonga anao vahoaka, mba hahatonga atsika olom-pirenena manaraka ny raharam-pirenena mba hahatsapa tsara ny mahazava-dehibe am'izany hoe tena mila mijoro mandray andraikitra fa efa tena potika le firenena de ohatrany reny ny fahampitehan'le firenena. Olona marobe te haka 19, olona marobe te akaiky mimpandobary, olona marobe te ilaza fa tompony basy na tompony fototra ary olona marobe te ampiseho fa any amin'izy ireo ny fahefana sy ny mazava ho azy moyen zany de avilivily viraviray ny fanaraka am'izay le vahoaka de anjaratsika zany eto amin'ny fandalina mampafantatra ny amin'ny hoe nare voka-pifidianany resan'ireny aza tsara ho fantatry ny vahoaka fa betsaka ny adevitra tamin'ireny saingy zao manariny tsika io fomba hanarenantsika azy de ny hahafahantsika miditra ao anatin'ny sistemany hiditsika amin'ny fifidianana ho avy eo manakaiky vahoaka ary eritrerititsika fa azo maro anisa mihitsiny ny azona maro anisa de ny fifanentanana deny zao ahafahana mahalala aloha fa ao anatin'ny lisym-pifidianana ary rehefa ao anatin'ny lisym-pifidianana mivonina ametraka an'ireo tompon'andraikitra samy hafa isaky mifokotany sy ny commune mbola ho avy moa ny consigne am'izany ny amin'ny fananganana ny firaisankina any amin'ny faritra rehetrarehetra any ka ho tonga hatrany amin'ny fiarovana ny vato zay nanaovana latsabato zany fa mbola tsy andro antsika ny resaka am'izany fa efa mampiomana antsika sahady azy zany ny aminy hoe tsy maintsy anana fijoroana iombona antsika, anana firaisankina iombona antsika isaky ny commune sy ny fokotany zay misy atsika satria raha nambara zany ity firaisankina ity zay plateforme iombona an'ireo antoko 5 dia handray antsara ny fifidianana solomamboaka sy fifidianana benitanana ary mpanolo-tsaina zava-dehibe zany satria raha azotsika maro anisa ary raha azo ihany ko ny akamarony benitanana indrindra ny benitanana andreny vohitra atanàn-dehibe de efa afaka manova zavatra amin'ny tolona atao hamerenana ny tandalana, hamerenana ny fiandriana amin'ny Madagasikara ary hakana zay fahefana politika ahafahana indray manome asina ny vahoaka sy manome fitokisana ny vahoaka zany daholany anisan'ny defi ao anatin'izao tolona hijorotsika menakavy izao ka tsy mila mitaretana mempakitsika zany. Mandra-pahatonga ny député Géry Randremolaina satria efa mandeha ny fotoana latsaka fahefana zao
alohan'ny idirana am'le adevitra resaka firaisankina ny resahako zay ay efa ao izy abidiro ary député zany dia ay raisika aloha zany député Géry Randriamolaina de rehefa raisika député Géry Randriamolaina dia ho alefatsika eo rehefa avy eo zany la ifaneho-kevitra natao ny Flo Marika Ravalomanana tany amin'ny fananganana sy fampahafantarana ity plateforme firaisankina ity zany misy feo an'Andriamatoa Rivorakoto vaokoa ao misy faneho-kevitra Andriamatoa sy teny raha nena solony aiko isika rehetra ny faritra rehetrarehetra any zany fantatritsika fa tea fantatra hoe inona zany directive dia mihaino tsara fotsiny tsika eno ny fanazava-kevitry ny président Marika Ravalomanana fanazava-kevitry député président sy teny raha nena solony aiko fanazava-kevitra nentin'ny Rivorakoto vao de fatatsika ny tokony ataotsika de n'zao zany de mila mifanatona sy mifampiresaka tsika zay ao anatin'lay vondrona zany fa andeha any amintsika ihany koa reo directive maro samihafa reo consigne maro samihafa mba hahafantaratsika ny tokony ataotsika fa tena ny fahafahatsika mitambatra ao anatin'ilay firaisankina tena zava-dehibe mihitsiny satria zavatra sérieux ty zavatra ataotsika ary nambaranga Mambra Bendrina hatram'izay de hoe tsy mitovy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka mahazatra anao hatram'izay ity fifidianana solombavam-bahoaka ty fa tena fifidianana solombavam-bahoaka ahafahana zany manohy an'le tolona tsy vitatsika tamin'ny oktobra novambra desambra teo manohy an'le tolona zay efa hitatsika ny lalana hitondrana azy makany amin'ny tsaratsara kokoa ary manohy an'le tolona zay ahafahana mamerina fanjakana tandalana sy ahafahana mamerina fiandriana Madagasikara zay zany ty capital be zany ty élection législative ho tanterahantsika amin'ny 29 mai ty ka tsy mahazo manao erreur mihitsiny manomboka any amin'ny olo-pirenena zay ametrahana ny safidy sy any am'ireo vondrona toko politika zay hitondra amin'ny fandaminana rehetra makany amin'ny district any zay zany aloha metsika zay fanazava-kevitra izay azalan'ny andro manontany hafa hoe oto misy vondrona hafa miforona hony oto ohatrany tsy miaraka aza miasa lohany zany tsy fotoana fanaratsiny zao ary tsy fotoana fandaninandro ho an'ny hafa mety niaraka tamintsika teo aloha tsy tafaraka am'izao fotoana zao raisy ho tetika daholo ny zavatra rehetrarehetra any zany ny adevitra resahantsika firaisankina Madagasikara malagasy ary reo olona ao anatin'ny antoko zay mpikambana ao anatin'izany firaisankina zany dia mandray avetrany reo toromarika sy reo fandaminana ary position ny raisin'ireo mpitarika ao anatin'izany antoko zany ka raha miresaka ohatra ho an'ny antoko tiako Madagasikara ino ny position ny raisin'ny biro politika ny tarihan'ny Front Nasionaly Marika Ravalomanana miaraka am'ireo olom-boafidy sy ny marobe dia raisiny zay consigne directive sy position amin'ny parti politika zay de ohatran'izany hatrany hatrany ho an'ny ASVM sy sisa manana fandaminana zany rehetrarehetra zany eny ary resaka am'izay lanotanana kokoa tsika fefetako aketo député Géry Randriamolaina rabanao député ya faly miarabanao namana falidy ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy indray zay manjoy izao fandarana miara-manondro zao am'ty an'ity faly miaraba mitafa aminareo ndray ny tenako am'ty an'ity miaraba manokana ny vahoaka ny talata ny volonondry sy Ambomanga kely ary lasora ihany koa zay nangataka ao atao kokoa manokana raha ny fangatahanareo tsy ho vitako tsirairay fa de ho ataoko amin'ny ankapobeny fotsiny hoe salama daholo tsika rehetrarehetra ary makasitraka tamin'ny fiarahana tamin'ny asabotsy tao talata ny volonondry fa tena zavatra nafinaritra be namana fanidy miaraka ny président Toky tanora fa tena etsiketsika daholo ny comteam toko team atao tonga tany ihany koa ny KMMR koa tonga teo tao ihany koa ny tao Ambomanga kely zay miaraka tamin'ny Christian sy ry Ihaja sy reo namana rehetrarehetra ao anatin'izany mandrafitra ny Brown comme team zany nafinaritra be ny fanatanterahana zay fiarabanazay akory monsieur Nono hitatsika amin'ny sary sy reo aveo moa mbola ho tany sainao ihany fa mbola fiarabana fotsiny no ataoko eto de miaramba manokana ny madame Fanja ihany koa lasora nangataka atao kokoa manokana de morary soa atsika rehetrarehetra fa mbola itomo ny adievitra sy ny dinidinika etsika eto dia
zay ngamba ny azo ambara aloha namana fanitry fa dia iroso amin'ny fandarany tsika asianao zany. Député mamy Serirandremolaina akanay misy mijery vaovao anatina Facebook de tandrefo maso avy hatrany le izy député Serirandremolaina mafimafy ihany ny tournelo fa na izany zany misy vaovao anavaradrano aloha tato ato aloha zany resaka teny atsofinondry, resaka tany, resaka tsy filaminana teny tsy lazaina lasora teny, resaka mbola hoe dalo ny verina nanafika indray, resaka itony biby mihinana biby tsy fantatra ntsony nalazalaza avaradrano tato ato akoatra ny resaka hoe fanodinana tany sahafa sy ny sisa tany mipetraka amintsika amin'ny fanontaniana ny amina hoe inona sinona ny azon'ny député aloha zany ambara satria rehefa ohatran'izao aloha de manandraroatra ihany tsika amin'ny resaka satria mihaino ny vahoaka navaradrano nalazalaza kely misy tato ato zany satria tena saika hoe nisy an'ireo tsy fandripahalemana sy lafin-javatra maro zay niseho tany avaradrano. Ya tena marina tokoa zany namana faniry ary isan'ny nahazo telefôna mivantana isany tena koa tamin'ny fotoana fandravana trano teny Tsofinondrina de tsy tetatoerana ary dia miezaka mijery inona marina ny zava-misy inona marina ny olana nitranga satria dia anisan'ny mampalahelo le izy hoe tranon'olona maro be ary zavatra manahirana amin'ny toeran'io dia tsy haiko hoe le mpianakavy ihany ve no mifampivarobarotra tsy hita maso any nefa raha tena ny tantara de tena mpandova ary tompon'le tany le olona namana faniry ary indrindra hoe na mifasany zareo reke de ao amin'ny tany io fa ny zavatra mahavariana fotsiny hoe amin'ny fomba hoana nafahana ny varotra an'le tany ary dia natongavany reny atao hoe fandravana trano zay anisan'ny mampalahelo anisan'ny tena hoe tsisy ninina azonao atao satria tsara manamaritra aloha fa tena hoe didim-pitsarana no mampanao an'ireny zavatra ireny ny zavatra azo atao zany de hoe resaka didim-pitsarana ihany koa no ahafahana manohatra an'izay zavatra raika nefa vorava le tanànan'olona ary na ny entana ny trano ny potika zany hoe anisan'ny mampalahelo tokony raha hoe tena tsy maintsy atao kosa le izy mba tokony mijery ihany hoe mba asorona le entan'le olona aloha mba asorona reny tafitrano sy andrareny zany tsy ahatsika mahafantatra am'izao fotoana zao fa tena na ny vidina materiela na vidina zavatra kojakoja ny trano ohatran'ireny de anisan'ny tena fa lafo tsy takatra vidina ntsony de zay ny anisan'ny nampalahelo kely fa vita fa tanteraka mola izy efa rava le zavatra dia nangataka fotsiny tenako hoe mba lazao vaovao ihany fa tsy fantatro hoe mbola tory ve le olona fianakavianareo sa hoe nisy azony zareo mifampiresahana tamin'izay olona nandravan'le tanàna reny ihany fa nampalahelo iny fa mbola eona am'ireo fianakaviana moa ny tenako am'ty herinandro ty dia mba tiako ihany koa mahafantatra an'le tena hoe inona marina tena zavatra nitranga satria efa niantso anahy ny fianakaviana tsy maintsy mandray ny andraikitra manandrivy azy solom-bavaoaka namana faniry de hitantsika eo moa zany notoy an'izay zavatra zay fa no marakaraka an'izay ny marina tokoa fa raha mifanafiana nomalonomalo reo no resahako de nisy anankiroa mifanesy namana faniry tao amin'ny atao hoe aloko aminna lasora fokotany ny mendrikilovana ary teo ihany keo de tsy lazaina zay atsimbrano fa tena fanila bodindrindrina amin'ny lasora nanatry maso an'izay ny tenako namana fanitra satria teo amin'ny fotoana nandalovako mihitsy nisy le fanafiana ny tena somary natahotra ihany fa tena hoe tena dahalo mihitsy no raha ny filazan'le olona zany tamin'ny voalohany sy ny mpitandro filaminana ny zandary moa zany ny teniny nanatry maso ny tena fa ny zavatra hita hoe nafinaritra de tena tsy nanaiky lembenana ntsony le vahoaka namana faniry fa tena nirohotra ohatran'ny tantelo vaky ary de atratra reo jolary eo anankitelo ny tratra tsy fantako hoe mbola misy tsy azo ve fa za moa tsy naharitra teo amin'le toerana noho ny hoe mbola nisy atedy vonjena fa dia anisan'ny nafinaritra le fandraisana andraikitra amin'ny fokon'olona ohatr'izay koa le tao amendrikilovana andro amin'ny valo alina fa tsy manaiky ny fokon'olona fa tena manao aza lambo reo olona mpanafika ireo mbola tsy nahazo vaovao moa hatramin'izao tsika miteny zao fa mbola tsy maintsy antso ny mpitandro filaminana sy ny be ny tanàna ihany koa ny tena satria mba tsara ho fantatra ihany koa ny zavatra misy marina mba ahafahana miara-misalamy reo vahoaka ireo sy mba miteny ny zavatra tokony atao sy zavatra azo ifanampiana amin'ny zavatra ohatran'ireny satria tena mirongatra
le asanjola ary io namana faniry ny tena koa atao hoe ponony lasora ary anisan'ny matsikaiky ary mahavariana ihany satria raha ny zavatra misy teny amin'ny kokotanina mahitsy akaikina mbo manambola iny kio de misy an'ity hoe fanarahana diana biby tsy fantatra zao le izy hoe fampirorona olona sa zavatra tena misy marina mametra-panontaniana ny tena ka zavatra oatra reny tokony mamarinina aloha vao miteny satria na ny olona anao ny asany mandeha amin'ny alina na ny olona le mivarotranana mivoaka vao maraina lasa miororona manafaniry nyvokatry le zavatra misy le izy nefa tsy voapirofo hoe tena misy marina na tsy misy ka zavatra anisany hoe manahirana indrindraindrindra amin'ny vanim-potoana fifidianana ohatran'izao lasa mampikorotatsaina an'le vahoaka le zavatra misy de zay zany mba tsara hoe tsika aloha mba zavatra marina no avoaka eny amin'tony tambanjotra tony tserasera tony fa tsy hoe onono fotsiny sy zavatra mety mampiororo ny olona nefa zavatra mety tsy mitombona na zavatra mety tsy misy akory ary de zay moa zany ny azoko lazaina namana fanitry fa tsara foana hoe misy ny aina amanjay ohatr'izao mba ahafahana mitafa mivantana mivoaka malagasy amin'ny vahoaka zay eny amin'ny faritra misy an'ny tenena ny distrika misy an'ny teneny satria ny olona ndraindray tsy mahalala ninina mihitsy fa de tena tahitahina miororo fotsiny izy ary vokatr'ireo asanjola sy ny zavatra misy etraketra fa ny zavatra misy aloha de tena mila mitandrina ihany koa maro mampitandrina mihitsy nyreny atao hoe olona manao asanjola reny fa tena ny vahoaka tsy azo lembenana ntsony amin'izao fotoan'izao ka na ny gendarme mety tsy afehan'izay zavatra fa mety efara mifanisana triavina any amin'ny fitsaram-bahoaka foana ny fiafakan'ny zavatra ohatran'io rehefa hoe tezitra le vahoaka malagasy zany fa de zay ngamba raha atao hoe mivavaho tsy fandriampalemana sy ny atao hoe manahirana ny fampiresana an'izay faritry ny distrika navaradrano fa zavatra azo ambara zany hoe de aleotsika tsy tompotra miony mba tsy iorory fa tsara foana zany no hoe zavatra marina sy misy no inotsika zany eny ary avaradrano zay fa ny namatsika mpanao gazety malala tsarona malala tsay ihany ko mampita ny vaovao maro samihafa amin'izay resaka tsy fandriam-pahaleman'izay ao anatin'ny distrika manjakandriana de misesisesy mihitsy ny alatra sy ny fanafiana amin'ny tapediana anisan'ny tranga aseho tao amatafandro zany ary ao anatin'ny commune ambonivohitry manjakandriana ihany ko zany sy am'ireo fokotany sy ireo commune maro samihafa zany ao anatin'izany distrika ny manjakandriana izany de na izany na zany moa zany ny mpitandro filaminana ihany ko miezaka mife zany any ambanivohitra rehetrarehetra any zay hoe saika generalize mihitsiny zany le fanafiana ny antony ve dia mahanitra ve tsisy asa ve tsisy vola ve tereniny zava-misy sy ny fiainana ve le malagasy de lasa dahalo avokoa ny akamarony reo vatandela ary tsy vitsy ihany ko nefa ny dahalo vehivavy zany zay miditra ao anatin'le asa zay tena hoe mampalahelo de mampalahelo tokoa zany de isorana namana malala tsa zany napitan'izay vaovao zay ho an'ny any manjakandriana mila fahamelona foana le izy de azadino raha ny afatra zany ny mampita am'ireo everina zany fa tompona andraikitry ny filaminana am'izay tranga rehetra fa tena generalize io na manenika Madagasikara mihitsy ity fanafihana sy resaka trangana asandalo ity député Jerry Randremolaina evadika am'izay tsika amin'ny raharaham-pirenena tamin'ny zoma teo no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny plateforme vovonana firaisakina zay ahitana ny atokotiky Madagasikara ny prositeny ny tsara tahafina ny APM ary ny hery-vavao Madagasikara natrehanareo solombavamboaka ary niaraka ny samboady moa zany solombavamboaka tao anatin'le hoe angaredona tamin'izany fotoanandro zany ary mbola mivondronareo am'izao fotoana izao mialohany andraisany député Jerry fitenenana angambany tonga de avy atrany satria efa nanao fampidirana teo ny filoha Marc Ravalomanina sy ny tsara ho fantatra amin'ity resaka vovonana firaisakina ity no alefatsika de tonga de mandray avy atrany zany député Jerry Randremolaina ny amin'ny tokony tsara fantatra sy ny fanamariana maro samihafa zany satria maro aminareo moa zany ho atsika mpanaraka an'ity fandarana ity no manongila tsofina mafy ny amin'ny hoe ahoana sy ahoana am'izay ara ny andrindriana ny anenivo ny fokotany sy ny commune sy ny distrika rehetrarehetra any fa fanazavana akapobe an'le antom-pijoroana aloha zany hoentin'ny filoha Marc Ravalomanana. Nanomboka ny tolona isika
tamin'ny faraparan'ny taona 3 ka nitsipaka ny fifidianana filohan'ny republika farany teo zay natao amin'ny letra ary dia nitsipaka ihany koa vokatra amin'ny fifidianana zany. Maro ianareo no velom-panontaniana amin'izay hoe ahoana mitohy ty tolona nataontsika ny rahany ity. Mbola tsy maintsy nandinga aloha izahay ary namakafaka tsara ny toedra raha-pirenena alohany nandraisana fanapahan-kevitra zay ho zaraina aminareo androany. Raha mahita sy miaina isan'andro fa tena efa mivily lalana tanteraka ny firenena ary mandeha ny amin'ny lalana tsy tokony alehany, manjaka tanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, vohitsakitsaka tanteraka ny lalam-panorenana sy ireo lalàna velona misy, manjaka ny kolikoly ary vo niarahana eny fa ny any velona indray no mitsara ireo mpanao kolikoly avo lenta eto Madagasikara loza. Sahirana tanteraka ny vahoaka malagasy maro anisa ary tsapa ny fahantrana sy ny fampahantrana mahazo azy ireo amin'ny fomba rehetra. Ireo izay samy teny dia ampiasaina ny raha matahoro sy ny herim-pamoretana rehetra ary dia samborona ankitsirano zao ireo olona tsy manan-tsiny fa mba manana ny heviny. Tsy azo tsikakena intsony zany ary tsy maintsy tovizana ny tolona zay efa natomboka. Tsy ahomby anefa ny tolona raha tsy mirahina tsara isika rehetra ary samy joro andresy ny fanapitrina ny firenena malagasy. Tsy hisy mihitsy ny fijerena ny tombotsoan'olo tokana amin'ity tolona zay ataontsika miaraka ity na tombotsoan'ny antoko fa tena ny tombotsoam-pirenena no jerevana ary amonjy vahoaka malagasy tena mijaly sy sahirana no tanjona. Noho ny fahatsapana ny zava-misy sy ny fanohizana ny tolona dia mitsangana manomboka androany 13 febroary 2024 ny vondrona toko politika antsoina hoe firaisan-kina zay ahitana ny antoko TIM tiako Madagasikara, ny prositeny, ny antoko HVM, ny antoko tsaratafina ary ny antoko APM. Antsoina hoe firaisan-kina ity vondrona antoko politika ity ary iady fa Madagasikara any malagasy noho izany dia lara-pamena ho anay ny fiarovana ny tombotsoam-pirenena sy ny tombontsoa amin'ny malagasy aloha. Manamafy izahay zay manao sonia eto ambany fa tsy ekena ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, ny demokrasia ary ny fahalalahana amin'ny teny sy manao hevitra eto Madagasikara. Faharoa, tsy maintsy atsahatra izao fampahantrana ny vahoaka malagasy zao sy ny famoretana sy ny fanapotehana ny firenena malagasy. Tsy maintsy faranana ny fitondrana tsy manara-dalàna sy anjakan'ny kolikoly ary androbana ny harem-pirenena misy eto amintsika. Noho izany dia nandray ireto fanapahan-kevitra ireto izahay. Voalohany ary andray anjara feno amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana eny anivon'ny commune manerana ny Madagasikara. Irahina ka anambatra ny herina rehetra hiatrehana miaraka ireo fifidianana ho avy ireo. Ny vondrona ataoko politika firaisan-kina dia hiaraka n'olotra sy hanohana kandida iraisana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy zao amin'ny 7 volana May ho avy zao zay araka ny décret zay efa nivoaka ry vahoaka malagasy. Indreto izay vonona say ary mirahina anavitra sy anarina ity firenena malalatsika ity. Tsy ho vitanay irery nefa zany raha tsy mandray andraikitra ihany koa ianareo miaraka aminay. Koa manentana vahoaka malagasy rehetra izahay hisoratra anarana
sy anaramaso ny fanavoizana nisy mpifidianana ary ho vonina sady de nyzao hiatika ny fifidianana ka hiaro ny rariny sy ny hitsiny ary ny fahamarinana amin'ny safidim-bahoaka miantso anareo ray aman-dreny am-panahy izahay sy ny fiarahamon'ny firenena tsy ankanavaka anaramaso ny zonam-pifidianana rehetra ary anentana voaka malagasy anray anjara mitona ny fiombonam-be iraisam-pirenena koa mba tsy ho tsy kombakomba am'izao fanapitehana ny firenena malagasy zao ianareo ka hijery akaika sy anitsy ny zava-misy marina misy eto Madagasikara ary andray andraikitra ho fanarenana ny Madagasikara ry vahoaka malagasy saia jo aza matahotra fa izay mitambatra vato ary zay ary ny firaisankina no hery zay sy présidencité zany zao nitarika za tianareo fantatra mitariky zay a satria tsisy zavatra mandeha zanitra tsisy mitariky na fikambanana io na organisation io na société io tsy maintsy misy foana mpitariky zay mitariky fa zay nefa mitarika tsy hoe manao ino ty didiky felehibe na tonga de tsy maintsy zay fa tsy maintsy fampiarahana iny karazana coordonnateur ihany zany zay hoe zao zavatra ataonay de ohatra izy fa matoy zay a manao an'izao de eritreritra azo fandresena tsy maintsy mahazo fanetrena zay ary matoky an'Andriamanitra ahoana na vola fandresena zay eka firaisankina voaka malagasy rehetra natsonay fa tsy zay rery hiasa hiaraka aminay a hiaraka anentana voaka ifidy faharoa toy zay hoe misy disadisa tao zay fiteny azy am'teny gasy disadisa tao tsy hoe disadisa fa ny hevitra tsy mitovy satria zao tsy nampitovy anay reo lefa nandeha telo olo izy no nilaza hoe aloha zay raha nandeha de nanangana an'le hoe collectif de ina tsy haiko tsara rehefa collectif tadidika zay de izy nandeha aloha de nieritseritra izy hoe satria tsika no alina de nanao fanambarana izy akama tany nareo e de hay ve de zay ny heviny satria tsy itovizana hevitra inoy tsara izy nilaza hoe tokony atao collégial ny fitantanana zay nilaza hoe tsy mety le collégial tsy ampy fa tsy maintsy misy mpitarika zay de eo am'izay tsy mitovy tsy hoe mety aminay io raha mpifidiananay sady mandehana iny ny fankatanay e hoe tsy mety io ataonareo fa miresaka mitety an'ireo manolotra taratasy amindreo le communauté internationale ndreo zao sy le ino ty izy olona nivelan'ireo ohatra ny sadekiny any nareo fa nahita ny lesiko teo a aiza ny recommandation nareo a omena an'irety be marenina ratsy reto de eo izy ilaza hoe de vitaneo indray nandehany fa ity koa nefa ny faharoany zany zavatra élection de proximité izy ty olona akaiky ny vahoaka io de ny vahoaka ve de amela fotsiny ohatran'izao ifakahitao zay mihoatra fefy ry zay kosa araka ny vakiko teo le teny nilaza hoe zay a reto de efa nitsipaka marindrano fa hoe tsy mety fifidianana atao ambiletra io efa nilavina iny a de nilavina keo voka mpifidianana fa ty anarenanay satria ty tena fifidianana de proximité na ny élection na maire na ny député zay ndrina akaiky vahoaka zay de efa fantatra iny risque toy hoe misy eo rehefa aveo e efa zavatra hafa mihitsy zany efa zany efa tena explosion rehetrarehetra ny vahoaka mihitsy tena ananiny am'izay fa na izany raha tsy tsahatra treo zay efa mbola milaza ihany hoe zao ny zavatra fahavononanay zay mahatonga anay nanentana deny zao zay mahatonga anay am'le teny hoe manentana anareo zay ry ray aman-dreny am-panahy ianareo izay société civile jereo fa tsy azo avela fotsiny zao izy angany am'ran'io 29 mai io zay natonga anay napa-kevitra efa misy risque calculena io satria zay tena miantso ny olona rehetra hiaraka aminay fa zao fotsiny tsy maintsy reto ny fondation fondateur reto ny fondateur de rehefa parenendreo ty zao misy hoe ao anao tsara tafiny za miparene an'ty olony ty na ity antoko ty hiaraka aminay de izy miparene izy ny responsable hitaniavany io izy raha ohatra ka tsy mivilivily lalana te ohatran'izany kio mba miazo vemona de io a izy nazy hoe zay mba nisy olona niaraka taminay mba tia nahiditra ato de izy miparene azy sokatra be zay de ohatran'izany kio ny APM orientoko politika madio sura be anao am'ty de iteny izy milaza hoe tena azo antoko ry président de zay rolano président mahita an'ty anyty de manontany ray ultime
nareo napiditra an'reto ery amin'ny demy reto ino dia tsy maintsy migaranty zay hoe ao reo dia zany ty prositena olo prositena ty misy andraroveny amin'ny lidera fanilo ahoana ianao amindreo zany responsable zany parenena io tanao zany efa nandinika lavabe zahay aza matao reo tena vitany professionnellement io ary zay nampiasa olona technicien ane expert manao an'ity fa tsy natotonay fotsiny hoe araky ny fahalalana eto ya ninina mihitsiny zany mba ho azotsika tsara ny fanazava-kevitra ny entiny filoha marika Ravalomanana zay anisa mitarika ny firaisan-kina député Jerry Randriamolaina nanatrika ny valan-dresaka ho am-panao gazety fampahafantarana ny firaisan-kina iny ianao tamin'ny zoma teo ary nisalotra ny samboady ny solombavam-bahoaka izany betsaka ny fanontaniana tany amin'ny sain'ny olona tany navoaka ny vavan'ny olona ary ny fanjinjana amin'ny vatana sy tany amin'ny tambajotra sosialy ny amin'ny fanohizana nytolona ary fiatrehana n'le fifidianana mino fa ianao ihany koa dia mahafantatra ny zavatra rehetra zay anisany mahatonga ny fijoroan'ny firaisan-kina am'izao fotoan'izao ary irassurena zany hoe hanomezanantoka ny vahoaka malagasy sy ny olom-pirenena fa tsy kitoto fa sérieux ty zavatra atrehan'ity ary misy tanjona lehibe dia ny ahafahana ho isika mbola manontolona sy ahafahana maka ihany koa zay fandraisana izay député Jerry. Ya marina mihitsy ny voalazanao namana faniry fa tena nanatrika an'iny fotoana sy falandresaka no mpanao gazety iny nataon'ny firaisan-kina ny Madagasikara ny malagasy iny ary anisan'ny nametra-panontaniana maro ny olona hoe saraka ny sedisy ny ady ve sahoana tia namana maro na rehefa nanazavain'ny président Ravalomanana tamin'ny falandresaka mpanao gazety fa tsy nisy ady mihitsy tao anatin'ny zavatra iny fa tsy fitovin-kevitra no misy izay hoe misy no miteny andao to fitantanana collégial fiara-mitantana ny taty milana no hoe aleo asiana mpitarika satria tsara ihany hoe mba misy mitarika satria raha samy hiaraka hibaiko sy hoe anao fiara-mitantana zay dia anahirana ny fomba hitondrana an'izany kolektifa izany dia izay zany no fanapa-kevitra amin'iraisindrehetrarehetra satria zareo tany amin'ny andaniny zany dia efa hitatsika fa nanangana an'iny rehefa nanao falandresaka mpanao gazety koa fa tamin'iny azoma iny indray no nanangana ihany koa taty amin'ny firaisan-kina dia efa nazavain'ny ndraikinazavain'ny présidence ireo mandrafitra an'izay moa zany ny HVM ny TIM ny Tsaradafina ny APM ny io hitatsika amin'ny sary io zany no mandrafitra n'iny ny HVM ny HVM koa anatin'le izy sy miprositena dia io zavatra io zany no mandrafitra an'izay firaisan-kina ny malagasy Madagasikara ho an'ny malagasy zay zany dia ireo atoko ireo ny ao anatiny zany hoe ireo zany no hiaraka amin'ny TIM raha zay ny azo ilazana anazy aorinan'iny fanambarana sy valandresaka nataon'ny mpanao gazety iny reo olona reo zany ny anohantolona aty amin'ny zay firaisan-kina izay zany dia ireo olona ihany koa ny hiaraka hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna ihany koa efa tonga amin'ny fotoanany ny mety hoe tsy mazava amin'rehetrarehetra hoe ahoana daholo moa zany ny fandehan'io raha hiatrika fifidianana zany dia amin'ny alalan'ny atoko ve sa amin'ny alalan'inona dia efa mazava be io logo ny raisan'ny rehetrarehetra io avy amin'ny alalan'ny olo fikambanan'ireo atoko politika anankidimy reo zany no iarahana miatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny ty fifidianana solombavam-bahoaka ty reo zao misy député maromaro vitsivitsy zay nanatrika ny io falandresaka mpanao gazety io ary tena mampafantatra fa mbola maro ny député mbola tsy teo satria mbola ny faritra misy azy izy ireo fa reo aloha ny tratrantso dia reo no nanatrika an'izay zavatra zay eo amin'ny 7 mba ny total mpanao ny député zay miaraka ao anatin'izay angareton'izay ary anisan'ny
nafaly ny vahoaka malagasy satria ny tena ihany koa dia nidiny fotony taorinany zavatra io a de tena faly satria vokatra firaisankina ny retrarehetra zay a no afahana zany a no manavitra nyity fireneny ity a vokatra zay hoe fiaraha-mientan'ny retrarehetra zay ihany ko satria tsara manamarina fa tsy hoe tim fotsiny na ny asvm fotsiny na ny apm fotsiny na ny tsaratahafina fotsiny na ihany ko ny prositeny fotsiny a no hiatrika fifidianana fa tena hoe reo a no hiaraka ifanohana am'izay olona kandida ho arotsaka ho fidiana zany a am'ty fifidianana solom-bavambaoaka ity dia tsy maintsy ho hitantsika eny amo amin'ny fotoana rehetrarehetra zay hiatrehantsika ny propagandy hiatrehantsika ihany ko ny zay fifidianan'izay a fa raha ny zavatra misy aloha zany dia reo no mitambatra ary reo no nampiseho an'izay firaisankina izay a dia niangatsahada amitsika vahoaka malagasy ihany ko de tena hoe mba ho modely ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra le firaisankina afahantsika manavitra n'ity firenentsika ity na ho atsika ao am'distrika navaratra any ihany ko de efa manamafy ary manentana antsika hoe ampiseho an'izay firaisankina izay a isika vahoaka navaratrano a am'ty fiatrehana ny fifidianana ho solom-bavambahoaka ity a satria efa tonga ny fotoana efa navoaka ny gouvernementasiseny iny calendrier électoral na ny tetiandrom-pifidianana zay amin'ny 20 marsa ny propagande zany hatramin'ny 28 marsa 29 marsa zany ny andro ny anaovantsika ny fifidianana eo ihany ko mbola netanana atsika satria raha ny fantatra dia mbola mivereneny fokotany ny lisy-pifidianana zay farana tamin'ny 15 volana février teo a de tsara ihany mbola amarintsika sao de sanatria mbola tsy ao le anarantsika sanatria mbola misy tsy ao mbola mety misy diso na misy ohatra zany a de mbola manetana foana zany hoe alao a manamarina an'izay anaran'izay tsika satria raha vao tsy vitatsika manamarina ny anarantsika sy mampitra ny anarantsika ao a dia tsy afaka hiatrika fifidianana tsony zay tsika raha tsy afaka 5 taona zany hoe ho fatiatoka be ny azo anao raha ohatra ka tsy afaka hifidy député anao tsy afaka hifidy be ny tanàna ianao a de ohatra ny olo-olom-paona fotsiny nefa tsika amin'ny alalan'ity fifidianan'ity ihany ko no afahantsika ihany ko zany a manohy izay tolona zay araka ny efanambara satria nytoy an'ny tolona no afahantsika hoe mibata fandresena ihany ko manaraka zany ihany ko dia eo amin'ny fanetanana atsika am'izay fifidianan'izay a hoe ahoana ny afahantsika maneho ny tolona tsara manamaritra atsika hoe nanaizy atsika ny tolona de hoe mba hananatsika maro anisa ao amin'ny anteny miram-pirenena io satria rehefa manana amin'ny maro anisa tsika ao a de tena eo tsika no mba afaka miady afaka ihany koa tsika manohatra ny zavatra tsy mety rehetrarehetra mety ataon'ny fitondrana mba ahafahantsika ihany koa zany hoe mba anarahany fitondram-panjakana na ny rehetrarehetra am'izay a ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena zay ngamba namana faniry no azoko ambara amin'iny atao hoe fitsanganany firaisankina ny Madagasikara iny a fa tena zava-dehibe ary tena nandrasan'ny vahoaka izy zavatra iny a ny andrasana sisa ngamba zany namana faniry de aiza ho aiza ny fandehan'ny fanomanana ny fifidianana sy ny fiatrehanan'izay fifidianan'izay fa raha ny vahoaka malagasy a raha ty amin'ny distrika navaratra any de efa tena vonona hiatrika an'izany fifidianana solom-bavambaoaka sy fifidianana be ny tanàna zany ndray de any amin'ny faritra rehetra zany a zay mare ty fandarany ity ny distrika moa zany 710 a zany distrika 710 zany a dia samy misy ny fari-pifidianana daholo zany dikan'izay a dia mila zany tsika mametraka tsara n'izay tena firaisankina izay mila isika mahazo tsara zany ireo fandaminana avy am'ireo antoko avy amin'ny firaisankina zany mba hahafahantsika mandrindra zany satria ny tanjona araka ny nambarany député teo dia niazona n'izay maro anisa zay aingana be no ahafahana zany mandray atanana ny firenena sy manova izao zava-misy zao ary tena hoe fanohizany le tolona mihitsy a no resahantsika teo zany ka tsy mila mirorosaina ntsontsika hoe hiatrika sa tsy hiatrika fifidianana inona ny anton'le teo de inona ny anton'le am'izao hoe teo tsy nanao fifidianana ity hanao fifidianana efa betsaka amin'ny fanazavana ary na ny filoha Marc Ravalomanina aza de efa nitondra an'izany
fa zay no apetraka mazava tsara ny amin'ny hoe tena amafiso le firaisankina zany dia ataovy lay fifampiresana fifanatonana zany mba hahafahantsika zany tena ho tonga am'izay hoe tanjona kendrentsika izay ny azona maro anisa de rehefa aveo indray mbola misy toyana ko avambe zany rehetrarehetra izany ary président Marc Ravalomanana moa teo de efa karazany efa hoe ny anticiper ny situation sady ny amin'ny hoe efa fantatrantatra daholo ny risque inona zavatra miseho any ambadika rehetrarehetra any noho izany ohatra mipaikady rehetra paikady mitondra makany amina fandresena zany apetratsika rehetrarehetra izany de apitapitao ho atsika mandre anty fandaran'ity ya Andriamatoa Sitelo Randrena Solony aiko ankoa député Géry Randriambolaina de nanana ny heviny tao anatin'ity valandresako any mpanao gazety ity de ndao enotsika le izy hoe ahoana ihany ko ny fampitakafatra zany avany amin'ny président Siteny Randrena Solony aiko izy zao anatin'ilay prositeny sy lay mitarika ihany ko le miavatoro izy moa solomamboaka ny Madagasikara voafito amin'ny district ny Toliara voalohany fa kandidata amin'ny fifidianana farany teo izy ndao ary enotsika vetivety namana faly ekenay rehetra ny fanapahan-kevitra de fanapahan-kevitra nay rehetra ny antoko rehetra ao anatin'ity nareo fondateur izany na reo antoko tafiditra ao anatin'io ao de ny antom-pijoroany antoko rehetra de haka fahefana ary ny fakana fahefana dia amin'ny alalan'ny fifidianana zay tompoko no mahatonga anay mandeha nampitambatra kely raha ohatra zao le anarana petraky teto firaisankina raha président Rivo sy président Marc Ravalomanana zao tonga any Tuiliara de ohatra ny fitsenany Tuiliara no hitsenanany anjareo any zay natao hoe firaisankina zay raha zahay amin'ny président paraina koa tonga eto Antananarivo de tsenainy izy telo mirala ohatra fitsenany vahoaka ny Antananarivo ny telo zay ny zavatra petraka ary azadinona re tompoko isika tsy secret zany ary tsy mahamenatra fa misy karazana mur mampisaraka ny faritra sy ny olona hita voatany tsy mahamenatra zany zava-mena ny any Berlin mur hita maso fa ty tsy mur tsy hita maso zay nijerena hoe aleo ijerentsika pitarika ndray koa ity zavatra ty handrodana mur io zay nahatonga le firaisankina ka hitambatra ao anatin'ity ny malagasy rehetra ao anatin'izay zavatra zay farany azadinona fa zarera angamba tao anatin'ny séance no nandenanao nyrotsaka fa ny C10 tsy nandeha fa fitambaran'ireo fa nahita tany amin'ny 44% nefa mbola tsy nietsika de alaitsika ny tsara hoe ietsika am'izay ny hery rehetra reto za mino a fa ao anatin'ity vovonana firaisankina itya no hitondrana fanovana any Madagasikara vondrona ray zay ny candidat isake 119 district de toanany vondrona io sy ireo antoko samy hafa voaresaka teo ao ambadiky ireo antoko mpanorony reo dia ao anatin'izay fampifehezanay ananaovana soni teo masony rehetrarehetra fampifehezana voalohany de manoana candidat iray isaky ny district tsy misy mialan'izay raha vao tsy nitra tiratin'izay de tsy miditra anatin'ilay firaisankina zany ya de misaotra namana technicien tsika nandefa nireny fomba fijery androany zany tsika de tena hoe niezaka mihitsy ny zara an'lay fampitakafatra ny antom-pijoroana sy fananganana an'lay vovonana firaisankina
zay ahitana ny tiako Madagasikara prositeny HVM tsara tafina APM de nanamafy zany tamin'ny fandefasantsika ny sary sy ny feo sy ny fanazava-kevitra mivatana amin'ny alalan'ireo mpitarika zany ny amin'ny hoe tena zavatra goavambe ny tiana tongavana amin'ity vonana firaisakina ity ary indrindraindrindra le tenin'ny Andriamatoa sy teny teny hoe raha maka ny toliara Andriamatoa Marc Ravalomanina sy Rivo Rakotovao de ohatra ny fitsenan'ny toliarany sy teny no hitsenana azo mirahalahy reo ohatra ny raisiny zany manamafy an'le firaisakina ary raha maka eto Antananarivo Andriamatoa sy teny sy Parrain Auguste de ohatra ny fandraisana amin'ny filoha Marc Ravalomanina no andraisany voakana Antananarivo azy mariky ny firaisakina zany an'izay le hoe manana maturité politique sy manana an'izay hoe professionnalisme zay manao zavatra zany satria tena nandrahoana tao anatina fotoana maro mihitsy izany vovonana izany zay vao nentina teo anatrehan'ny rehetra izany mba ahafahana zany mametraka zavatra matotra eo anatrehan'ny voaka malagasy mametraka an'izay tena hoe paikady mitondra makany amina fandresena izay tsara ihany manko nitondrantsika an'izay député Géry Randremolaina ny antony de tsotra fotsiny satria betsaka aminareo no mandefa hafatra ty aminay hoe de ahoana de mbola mitovy ve sa ahoana ohatrany misy mampiseho fahakivinina zany ary misy andairan'le fanatsatsoana ihany koa misy tratra n'lay fanabokabokana satria rehefa mandeha moa le fanjakana koa nge fanjakana tena kokivida am'izao fotoana zao hoe tsy hitanao tsony hoe makaiza izy ara tsy hitan'izay alehana de le zavatra ataon'ny mpanohatra ohatran'izao zany zay miainga avy amin'ny firaisakiny ohatran'izao rehefa tsy hitan'ny fanjakana zay anadiovan'ny tenany de zareo koa mandefa n'le communication hamotika deja hamotika sahady an'lay vovonana firaisakina député Géry Randremolaina tsara ihany mitondrana am'izay manko satria ny antony mahatonga atsika am'teny an'izany de zao fatatsika falina ny olona ary afaka mampiseho ary zao tsika hoe voavata ny voany voaka le vovonana firaisakina tamin'ny zoma iny sabotsy talata ny volondro ho an'ny antokotiko Madagasikara nanao fifampiarabana fa de saika tonga avokoa zany nanamafy an'izay ny teo an-tanàna rehetra ary vahoaka be ny tonga teo atalata ny vonoana fotoana ihany koa nanazavana le firaisakina député Géry ya tena maro zany ny namana faniry ary anisan'ny fotoana zay nionana tamin'ireo vahoaka ny talata ny vonoana tamin'ny asabotsy teo voaka ny fanambarany iny zoma de niezaka mihitsy hoe napita an'izay vaovao zay tamin'ny ny poniny talata ny volonondro ny tena sy ndreo mpikambana anatin'ny distim sy ny comtim teto avaradrano ohatr'izay ihany koa ny tao Mbomanga kely ihany koa avy any talata ny volonondry tsy haiko namana faly raha azapotra le ampiseho kely le sary tamin'ny fionana tamin'ny vahoaka ny talata ny volonondry sady nanarotana ihany koa nanaovana an'izay fiarabana tratran'ny taona zay tamin'ny faritry talata ny volonondry sy ny Mbomanga kely iny dia anisany nafaly ny reo zao ny vahoaka ny talata ny volonondry famotona tamin'ny tena teny de nanazavana ihany koa ny resaka firaisakiny io dia anisan'ny tena faly zareo ary navelombolo azy satria firaisakina ohatran'izay ny tena diadavan'ny vahoaka malagasy amin'ny atao hoe fanavotana an'ity fireneny ity de nametraka fanontaniana mihitsy ry zareo de niezaka namaly ny tena sy nanazava ary rehefa tafapita zay resaka zay de tena faly ary arak'ilay nambara teo tena efa vonona ry zareo hiatrika ny fifitianana solombavam-bahoaka zany sy ny fifitianana be ny tanàna amin'ny fotoana rehetrarehetra zay nantanterahana an'izany fa na izany naty zany de efa vonona melo foana izy ireo zao ny fandrahoana tao an-dakozia tao namana faniry ary ny any ambanivohitra moa raha mahafantanay fa mahafaly azy ny manao ny resaka nofikana amin'ny tampievanana io ary dia notanterahana tamin'ny fotoana io zay nofikana amin'ny tampievanana zay ary anisany nafaly ary faly daoly reo vahoaka malagasy na ny tenanay de anisan'ny faly nidina teny satria tena nampiseho fahavononana nampiseho hafaliana ary nampiseho mihitsy zareo hoe tena vonona ny andray andraikitra eto amin'ity fireneny ity amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny alalan'ny fanohizana ny tolona ihany koa dia hitantsika amin'ny sary koa zay ekipan'ny distim zay niraisin'ny président comtim teo ampidirana rehefa nanazavana ny zavatra misy sahady tamin'izay fotoana zay dia zay ny azo ambarambara momba ny talata ny volonondry fa misy ihany koa raha misy sary namana faly ao ambadika ao ny
ny teny Ambohimangankely koa zay nanaterahana ihany koa fionana tamin'ireo mpitarika anay ny teny a, ary anisany ihany koa hoe nanaovana an'izay fiarabana zay ihany koa an'ireo tompona andraikitra mpitarika ny Comtim Ambohimangankely a, anisan'izany ny hitantsika tamin'ny sary teo ry Christian sy ry Aja zay président Comtim sy ny membre Comtim Ambohimangankely a, eo ihany koa ry monsieur Nono hitantsika teo a, io Christian zao hitantsika mandray fitenenana, tena raha ny zavatra misy teto amin'ny district Navaratany de nisy ny atao hoe mandraborabo na mety misy namanao fakorontanana fa voapirofo tamin'io asabotsy io tao aorianan'iny atao hoe déclaration na nanaovana fanambarana ho an'ny mpanao gazety a hoe firaisan-kina amin'ny Madagasikara ho an'ny malagasy iny a, de tena nandaitra tamin'ireo vahoaka Navaratany na Manafanidy ary tena naneo zay firaisan-kina zay mihitsy a, na mpitarika na reo mitaritana ihany koa, ary de anaovana fisaorana sy kokoa manokana nareo talata amin'ny volon'ondry a, ianareo Ambohimangankely koa sy anareo mpitarika rehetrarehetra, isan'izany ihany koa ny Digitim sy ny Comtim sy ireo Fokotim rehetrarehetra, Famtim, Jeune Tim sy ireo ekipa atao anatin'ny KMR ihany koa indrindraindrindra zay tena hoe nanatevon-dahana hatramin'izao na Manafanidy a, na de tsy nisy ary ny fifidianana filoham-pirenena de tena hoe nanohana an'le atoko ireo olona zay nandrafitra an'ireo KMR reo a, ary noporofon'izy ireo mihitsy ny fiaraha-mientana na fiaraha-miasa tamin'izany rehetrarehetra zany, ary anisan'ny tena mahavelom-bolo aho izy teo a, zay hoe tena hoe nampisehony rehetrarehetra zay firaisan-kina zay fa de tena misaotra ny rehetrarehetra tamin'ny sabotsy iny, fa mbola misy koa moa ny sabotsy namena amin'ny le 2 na Manafanidy a, mbola misy ihany koa ny any Akadikely amin'ny le 9 a, dia efa miandry zay fotoana zay satria fotoana nanatanterahan'ny Avaradrano rehetra zany a ty volana février sy volana mars ty a, zay atao hoe fiarabahana tratry ny taona ho an'ny commune tsirairay 12 eto ny district Navaratany zany manomana sy manatanteraka an'izay fiarabahana tratry ny taona zay a, dia efa mampiomana sady ny ekipa rehetrarehetra ihany koa ny tena koa ny amin'ny sabotsy a, ny sabotsy namehana, ny amin'ny le 9 ao Akadikely a, zay mbola tenenina amintsika manaraka ihany moa zany ny fandaharam-potoana rehetrarehetra, fa de efa alefako ihany zay annonce zay aloha mba tsy ho topotra amin'io tsika rehetrarehetra, fa de tena hoe efa mivonona amin'izay fionana zay, ahafahana ihany koa mampita amin'ny vaovao, ahafahana ihany koa manentana antsika rehetrarehetra amin'ny fanentanana zay tokony mbola ho ataontsika zany a, fa dia mirary soa, ary zay ngamba no azo ambarana Manafanidy manoloana n'ireny atao hoe fidinana ifotony sy fiarabana tratry ny taona natao tamin'ny commune talata amin'ny volon'ondry sy Ambohimangankely zay. Ya, fizaram-baovao moa arak'izay tandrify de tonga de efa ataontsika arak'izay. Eny, misy loha hevitra anankiray tiantsika resahana ihany député Géry Randrimolaina alohan'ny amaranantsika ty fandaharana ty, satria moa zany ny zahatra antranga teto Avaradrano iny de taoriana n'ilay fitsanganana n'ilay firaisan-kina de avy hatrany de taratra zay firaisan-kina zay, satria dia namaly ny antso anatin'ny fifampiarabanina ataony antoko Madagasikara moa zany reo azo lasaina fa vondrona samy hafa ihany koa moa zany zay mampiseho zay firaisan-kina zay. Fa ity rapport zay navoaka amin'ny Banque Mondiale ty am'izay no maraparana antsika nyty fandarana ity, inona moa zany rapport zany de alefa mifaly eo de ho vakiko amintsika le satria mampiorokotitra, ary na mijery an'ity zavatra ty fotsiny de ozy tsika tsy maintsy mijoro isika makandraikitra ho an'ty Madagasikara ity. De zao io disons izy sans progrès socio-économique à Madagascar, comment s'en sortir? Folo taona tsy nisy fandrosoana ara-sosialy sy économique Madagascar, ahoana ny ivoahany dia rapport de pauvreté équité ozy izy 2012 sy 2022 de tatitra zany io amin'ny resaka fahantrana sy ny zava-misy marina zany zay resahantsika zay manodidina zany fahantrana zany 2012-2022. De ao anatin'izay misy message clair ray zany ho alefantsika eo hoe le taux de pauvreté nationale a augmenté, miakatra ny tany fahantrana manerana Madagasikara zany satria national ny resahana, en particulier ny zone urbaine sy nganina manokana an'izany ny faritra andrenivohitra zay misy fahampitehana betsaka mihitsy ny
raha ohatra ozy izy a tsy de niova ny any amin'ny faritra ambany vohatra na hoe tandis qu'il n'a pas changé en milieu rural. De io hitantsika io ny izy au niveau national 75,2% des malgaches ne peuvent pas couvrir des besoins de base. 5,7 malagasy dia tsy misitraka akoriny am'izay filana fototra izay. Tsisy afatry 4,000 ariary zany isan'andro isaky ny olona no raisin'izy ireo taona 2024. Ils sont donc considérés comme pauvres. Ireo olo reo de sokajiana avy hatrany ho mahantra. Aza mbola alefa aloha lisy faly mbola mijery kely an'liza de avy eo miverina eo. En 2012 ozy izy, ce chiffre était 72,9%. Zany hoe tamin'ny 2024 io salanisy io dia 2,7%. Fa taty am 2022 fa tafiakatra 5,7%. De resahany ato ny taux de pauvreté rurale, zany hoe ny tahan'ny fahantrana ambanivohitra dia eo ihany. Stable ozy izy 79,9% en 2022 contre 80,6% en 2012 ny any ambanivohatra io zany. De ny any amin'ny urbaine zany dia ahitana an'izay tena fiakarana zay raha ny message clé voalohany zay hitantsika amin'ny sary. De ny condition de vie amina tontolo ambony vohatra dia mipotika tanteraka ozy izy nandritry n'izay ampolo taona zay. L'écart de bien-être entre le milieu urbain et rural, zany lay elanelana am'ireo mipetraka zany amina tanan-dehibe sy ny any ambanivohatra de tena misy any izay fahatsapana ny elanelana misy zay noho ny baisse de bien-être ozy izy urbain pour tous les ménages urbains. Atsapana zany fa nepotika ary ny fadiranovana le Madagasikara tao anatin'ny folo taona 2012 ny resahany eto. Fa azontsika mbola karohana ny 2009 jusqu'à hatramin'ny 2012. Ary azontsika tadiavina ny hoe taiza ny toeran'ny Madagasikara 2009 nidina tany, zany hoe 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002. De omeny ty le tableau anankiray zay arosony faly amintsika eo ity zany rapport ny Banque mondiale ty amina resaka taux de pauvreté eto Madagasikara. De hitantsika mazava tsara mihitsy ny ligne de pauvreté. Io 4,048 ariary par personne isan'andro mba voarain'le malagasy. De io 1,291 ariary par personne par jour. Ko quotidien io zany hoe fidiram-bola isan'andro pour un niveau de vie de base amin'ny fiainana ankapobean'le olona. Dia ny 2,756 ariary par personne par jour ozy izy, coût quotidien d'une corbeille de 2,500 à 2,133 kcal zany ty kilocalorie. Any amin'le lafin-javatra hoanina, any amin'le lafin-javatra amidy, any amin'le lafin-javatra kirakiraina no resahany eto. De raha reo ny atambatra am'izay de manome an'le 4048. Zay io zavatra hitantsika io. Reo mba tafiditra kely eritrereto 2133 kilocalorie tafiditra ao anatin'le mba panier kely am'le vola 2700 ariary. Inona ny vitan'izany? Inona ny vitan'izany? Zara zany fa miaina le malagasy. De resahany mihitsy hoe ligne de pauvreté constitue ozy izy le coût pour atteindre l'apport calorique quotidien minimum. Mazava tsara zany fa ny ligne na pauvreté zany hoe inzotra ny taham-pahatrany iny dia constitue zany hoe anisany mana ikirakirana zany na hoe anisany hitsarana zany dia ny koa zany hoe lay sara hoe tratra ve le apport calorique isan'andro farafahakeliny lay olombelona.
de hitantsika ihany koa hoe ny 10% ny mponina malagasy dia tsy na hoe tsy misitraka akoriny zany farafahakelony lay resaka nambaretsy amboalohany lay resaka apport calorique zany tsy ampy sakafo zany de efa nentintsika teto amin'ny fandarantsika izy ny hoe anisan'ny firenena ao anatin'le tena tsy misakafo le malagasy faran'ny ambany indrindra amina resaka finanankanina le malagasy ary faran'ny zenona le malagasy fa nentintsika teto zany de miporofony le rapport ny banque mondiale ity zany zay apport calorique quotidien minimum zany de tsy ne mihinankinana fotsiny zany misy zavatra miditra fotsiny anaty vava maka anaty kibo fa tsy mitondra nininona ho an'le malagasy satria le sarany le eny an-tanana am'ilay vola raisiny isan'andro isaky ny olona dia tsy afaka hiainana ahafahana zany ananana zay apport calorique zay na sakafo zany de ty message clé faharoa ny défaillance structurelle ny marché sy ny gouvernance ont empêché aussi izy la croissance et la génération d'emploi de non agricole d'emploi non agricole défaillance eo amin'ny resaka rafitra eo amin'ny resaka tontolon'ny asa sy ny resaka fitantanana de anisan'ny sakana lehibe amin'ny croissance fiakatra am'izay tontolon'ny génération d'emploi non agricole zay rehefa tsy mamokatra de misy sakana lehibe ny resaka structure na marché na fahafahana mametraka ny rafitry ny tontolon'ny fitsinjarana asa sy ny varotra eto Madagasikara ary ny resaka fitantanana raha dika tsotsotra ao anatin'le message clé faharoa navoaka amin'ny banque mondiale zany de io izy io faible croissance aussi de long terme du PIB de tonga amapolo taona ny very fotsiny ny folo taona mahery amina resaka tokony fahampandrosoana ara-sosialy sy économique eto Madagasikara very ny folo taona mahery ny taona folo amina resaka fandrosoana ara-sosialy sy ara-économique satria faible na croissance Madagasikara tsy misy fiakara mihitsy mifamihazoazo mahantra velona indrindra ihany koa long terme na PIB efa nisy fotoantsika namoaka an'le PIB par habitant sy PIB am'izay tondratsika zay eo amin'ny sehatra le national mihitsiny zay nisy tableau namoaka azy isaky ny firenena izany de nandritra zay folo taona zay ny investissement privé famatsim-bola privé de tsy nitsahatra ny tsotsorika ary ny famoronana asy création d'emploi formel stagne en raison de dia ny azo teo fotsiny zany daholo ny tratra sy hita amin'ny banque mondiale zany de dysfonctionnement du marché zany hoe tsy firindran'ny marché eo amin'ny tontolon'ny varotra sy ny asa zany de inona moa zany résultat ozy izy manque na infrastructure et d'une faible concurrence de mbola toy zany ny zone urbaine ozy izy perdre leur potentiel grave ane zany amin'ny faritra andreny vohatra tanàn-dehibe de tena tratran'izay hoe perdre amina potentiel zay zany hoe any ny fampandrosoana ny tokony andeha fa tsy afaka mandeha tsony moteurna croissance nefa ny zone urbaine ary tokony anana an'izay hoe réduction na pauvreté zay na réduction de la pauvreté zay any amin'ny zone urbaine fa zao very lay fahafaha manao an'izay satria tsisy zavatra miodina zany tsy afaka manao am'izay création d'emploi zay ary ny investissement privé dia mitsotsorika mianjera amin'ny tany mbola ireo aloha nalefatsika amin'ny rapport navoaka amin'ny banque mondiale ka tsy haiko io izy indray no anamarina an'ireo hoe tsy marina io faiko io fa io zava-misy député Cyril Andremolaina amasolombamoaka anao ya ho ana manokana namana faniry raha tsika na fa mifakinao teo sy ndraitraketra fa mitombona re zavatra reny ary fanadihadiana ataon'ny banque mondiale ohatranytony de tena hoe zavatra marina fa tsy ataotao foana satria amin'ny banque mondiale lazy zany de tena hoe manana maizy azy ary zaka tena hoe tiako
natao hoe banque mondiale ohatran'ireny mamoaka an'ireny zavatra ohatran'ireny fa raha mpanohatra mamoaka an'ireny na natao hoe société civile siana de ohatrany hoe foronina lainga le zavatra fa mba misy isaina ny mpitondra fanjakana zany hoe hitan'ny olona avy any ivelany na mpamatsy volany tena mihitsy ny zavatra tena misy maro eto amin'ity fireneny ity de mino fa tokony mba handray andraikitra am'izay zay tena tompony andraikitra amin'ny vatana mandrarify an'ireny zavatra ireny satria efa tena mijaly le vahoaka tena mahantra fa diranovana ary io tsy fananana asy io nge io tsy fisian'ny fambolena eny ambanivohitra ohatrany teo aloha na mibarazy na masom-bolo na ny fitaovana iasana indrindraindrindra ihany koa ny resaka tany zay alain'ny olona am'izao fotoana zao na tany ambolenao zao na tany ipetrahanao zao reny zavatra rehetrarehetra reny de mampiseho ary mahatonga atsika any am'le hoe fahantrana ka na le olona tompo tany ary de tsy afaka miady tsony namana fanidy iadin'ny tany sy iady amin'ny fananany manoloana le fahantrana zay efa tena hoe miopapana eto amin'ny firenena ka anjaran'ny fanjakana no mijery ny vahoaka zay hoe miaina ao anatin'izay fahantrana zay am'izao fotoana zao dia misy matoka fa vorain'ny mpitondra fanjakana reny zavatra reny ary tena iady ho an'ny voaka malagasy maro izy raha ohatra ka tena hoe zay no antipisiny ao sy ny verenana indray eo amin'ny fitondrany eo de tena hoe anavitra amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy pejy maro be moa iny rapport zay momba ny fahantrany Madagasikara navoaka ny banque mondiale iny raisy ny tao anatin'ny 10 taona 2012-2022 fa mbola tratra kely zany 2023 zany ho ana publication zany publier-ny zareo tamin'le izy mbola azontsika resana satria misy tableau maro be ao any fomba fampiasana ny rano sy ny fahazona ny rano ny tontolo any ambanivohitra sy ny famokarana ny resaka fampiasam-bola eto Madagasikara de tonga de mivoaka ao anaty tableau navoaka ny banque mondiale izy tena hoe mampanongo tena mahamenatra marary ny zava-misy eto Madagasikara zany satria larana misy atsika zany de ahatsapana sy ahatarafana ny amin'ny hoe tsy avitra mihitsy le Madagasikara eny le mpitondra fanjakana moa zany teny Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa tsika hatram'izao zany tsy ahitantsika taratra mihitsy hoe inona moa ty resahan'ny retolo reto hoe tsy maintsy mandroso ty fa ny zava-misy aloha am'izao fotoana zao raha ny témoin rehetrarehetra de tena menamena any amin'ny sehatra rehetra témoin mena amin'ny resaka insécurité témoin mena amina resaka tsy fananana asa chômage témoin mena amina resaka inona moa zany reto akizy scolarisation reto témoin mena amina resaka famatsim-bola tonga zay ataon'ireo investisseur eto Madagasikara témoin mena amina resaka tontolon'ny angovo eto Madagasikara témoin mena amina resaka fitaterana anabakabaka témoin mena amina resaka minina eto Madagasikara resaka kolokolo sy ny sisa moa tsy resahantsika tsony zany de efa tapitra navoaka atsika teto daholo eny hatramin'ny hoe firenena ahitana renivohitra farany voretra sy maloto indrindra eto ambonin'ny tany Antananarivo eto Madagasikara misy an'izany Antananarivo zany Madagasikara anisan'ireo firenena nona indrindra eto ambonin'ny tany vahoaka ao aminy fa navoaka atsika teto daholo zany rehetrarehetra zany alentsika manko zany zao le rapport ny banque mondiale am'izay no alefa mba tsy ilazany retolo reto hoe mpamoromorondresaka fotsiny tsika sy plaza tsaona lainga satria zany mampo ny fomba ahafahan'ny retolo reto maninjikenzika atsika sy manaratsiratsy any amin'ny tambazotra sosialy samy hafa any le mpitondra tsy mahazaka marina resahana aminy io manomboka androany zany tsika amin'ny fandarantsika hiezaka tsika isan'andro amoaka an'ireo sombony ao anatin'le rapport ny banque mondiale momba ny fahantrana eto Madagasikara mbola pejy ray angamby iny de ataoko hoe roa fotsiny raha be indrindra iny navoaka atsika iny fa mbola misy pejy maro be ao anatiny ao de avoaka atsika tsikelikely ao anatin'ny fandarantsika marantsika député Géry Randriambolaina avatrafatra avy aminao zany zay tsara ho fantatry ny vahoaka amin'ny akabeany moa zany indrindra ny amin'ny fahavononana hiatrika fifidianana solombavambaoaka sy ny mahazava-dehibe izany fifidianana zany député Géry ny fifidianana solombavambaoaka araka ny efa nambara teo de tena hoe fanohizana ny tolona zany ny atrehantsika ny fifidianana solombavambahoaka sy ny ben'ny tanàna
satria betsaka marona ny nametra-panontaniana hoe tsy mifidy takiny efa hoana mifidy tiana manamary eto fa ny fifidianana solom-bavam-bahoaka sy mibe ny tanàna de tena solom-bavam-bahoaka manakaiky fifidianana solom-bavam-bahoaka tena hoe manakaiky vahoaka fifidianana manakaiky vahoaka zany a ny fifidianana be ny tanàna sy ny solom-bavam-bahoaka zany hoe mora manara-maso an'io ary mora no miady zay mety tsy ho fahatomombanana na mety ho fangalaram-bato sanatiavina dia izay no ahafahantsika miatrika le fifidiana tsy atahorantsika fifidianana mihitsy a am'ty indray mitoraka ity fa ny hoe fipetrahantsika fotsiny am'izao a dia hitatsika fa raha tsy nandray zanzara tany fifidianana filoham-pirenena tsika dia mandeha foana no mandeha ozy ny tanora ka tsika tsy ho tratra zay zavatra zay fotsony a fa tena hoe rehefa mandeha loha ty de atrehintsika satria arak'le nambaran'ny président sy ny reo sy firaisan-kinareo a de tena hoe anoy antolontsika andray anjara fifidianantsika indrindraindrindra mba tsy ho tompotra mihitsika zany a am'y zavatra rehetrarehetra fa tena hoe vonona am'izay hoe fifidianan'izay a vonona ihany ko amin'ny hoe fanoherana ny zavatra tsy mety sy ny zavatra tsy aradrarina eto am'ty firenena ity fa dia manentana antsika foana am'izay hoe vola fanaraha-maso ny anarantsika anaty lesy-pifidianana sy ny fijerevana andreo namantsika ihany koa fa mbola tsy tary zany fa atoato zany a de efa iverinao amin'ny fokotany indray izy tiny a de manamarina ndray mandeha ny zavatra iny tsika melohan'ny ikatonany iny tanteraka satria vita farany am'izao iny a de tonga de efa ny anaran'le lista afaka mifidy am'izay zany a ny voako ao anatin'iny lista iny zany fa dia zay ny anjara fitenenako na manafanitry fa dia tapitra moa ny fotoanatsika anjarakako ny anjara-pitenenako ny tena marina kokoa de mametraka mandra-peo na mandra-pitafa ny tsika rehetrarehetra zay nanjoy sy nanaraka an'izao fandaran'izao ary mbola manao fisaorana nyreo namana rehetrarehetra zay niara-nisala rehetrarehetra dia makasitraka tompo ary mandra-pitaona mandra-pitafa indray a eto amin'ny fandarana miara-manonja eny ary de tapitra tokoa mifandarantsika satria efa iomana amin'ny vaovao isaky ny ady indraindray ny namana ao amin'ny sampana fahampalalam-baovao radio eto amin'ny MBS isaorina ny namana ao amin'ny radio Mada zay anaovantsika kokoa Andro Malala ry Nomsa sy ry Robena zay miasa mampifandray antsika am'izao fotoana izao aterina ihany zany fa manjaiky ihany koa ny asan-dalo amin'ny manjakandriana any dia zay no raha metana zany ny fitandrona ny filaminana sy revahoaka any toerana zany hitondra hadevitra sy vahiny hafandrayntsika ho an'ny rapitsy fa dia akasitrahana ny solonamboaka Madagasikara voafidy de tsy amin'ny distrika Navaradrano sy Rirandry Molaina niaraka tamintsika makasitraka tompolahy makatelina tompovavy veloma tompo